vavikely anankiray. Namondrainy izy tamin'izy 10 taona, dia avy eo nefa tamin'izy 12 taona dia nanapa-kevitra anankiray hoe hitraka-ako. Dia tonga dia avy eo tonga hoe hanapa-kevitra ako hivoatra hitraka hanatanteraka nofinofy koa. Tsy angana akory izany fa tantarako. Finaritra antsony ianarako 15 taona aho ary mpikambana ao am-panazava eto Madagasikara. Skoto izahay dia tanatin'izany mpanazava izany no nanaovako jeune parlementaire. San'asa anankiray izy io ahafahanay rehetrarehetra manao ny mitondra feo. Nataonay tamin'izany hoe mandresy lahatra olona ho amin'izy ny ankizy. Dia tamin'izany ako niresaka tamin'ny olona manan-kaja, niresaka tamin'ny ankizy kely, nandresy lahatra teny amin'ny fokontany. Dia avy eo amin'izay indray andro izay nandeha tamin'ny tany Iavoloza ako resaka tamin'ny filoham-pirenena. Dia navoaka tamin'ny télé ilay izy. Dia hozy izy zareo hoe nga tsisy gasy hozy izy. Tsisy gasy ve hozy izy afaka mitondra feo any ankizy vavy sy ny zatovovavy. Dia avy eo izy hoe tsisy gasy, izany hoe gasy e. Dia hoe niendrika ivelako izany no hisaranareo anahy. Dia gaga be hoe tsy maninona ho azany. Dia teo koa rehefa ilay ohatra ireny matsy dia manolotra ny tenako hoe 15 taona montsy. Dia indray ny olona miteny hoe 15 taona ve? 15 taona ve dia mety amin'izany ankizy sady? Sao dia tanora loatra ary izany. Dia hozy izy hoe za 15 taona fa za ako manana feo mila avokako izay. Dia tamin'izany koa hoe vao 15 taona izany ve tsy tokony araka handeha amin'ny namana, handeha haka sary, manao an'izany aho za. Fa tsapako hoe ankehitriny hoe mbola tokony hiady any ankizy ako. Dia tanatin'ny mpanazava koa hoe no ahafahako nitrandraka ny talentako maro be. Dia tao koa nahitako hoe raha teo unstoppable ny ankizy vavy dia tokony manana tanjona aloha izy. Tanjona manana tanjona ny olon-drehetra. Fa koa hoe ho an'ny ankizy vavy manokana aloha raha ohatra hoe mitady asa izany rehefa lehibe dia hoe za andeha hanao mpivarotra ohatran'izany. Dia nefa ny tsikaritro tsy ny tanjona tsy misy fa ny fahatahorana hanana tanjona lavitra, hanana tanjona avo. Ankehitriny manentana ny ankizy vavy rehetrarehetra hoe manana tanjona avo fa vitantsika izany, vitantsika. Dia avy eo koa hoe mila manana an'izay finiavana tanterana an'ilay tanjona. Satria raha tsy manana finiavana akory dia tsy dikan'izany. Ie, tsy vitany hoe tanjona sy finiavana fotsiny ilay izy fa misy koa hoe fatokisantena. Tao amin'ny mpanazava izay dia rehefa ohatrany matsy dia misy hoe dingana atao, mahazo loka kely. Dia ny ankizy vavy anankiray rehefa mahatsapa izy hoe mahavita zavatra anankiray dia mitombo mifatokisantena. Ankehitriny ako manentana ny ankizy vavy rehetrarehetra indray ihany koa hiditra fikambanana dia hanao izay zavatra afaka mampivelatra anazy, afaka manao izay tiany, tia mihira mihira, tia mandihy mandihy izy, tia manao mozika manaova mozika fa tsy manino izany. Ie, dia izao ary ny hafatra kely ho an'ny ankizy vavy sy ny zatovovavy. Sahy miteny, sahy manonofy ary sahy manatanteraka. Misaotra tompoko.